oripitondra fanjakagna aza mity gasikara gasy faly miarabantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny Nouveaute gasy ny tenako ka androany isika dia ndondray raha hiresadresaka ny vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao androany talata 7 novambra tsy inona moa izany vaovao nderesahana amintsika zany fa ny akony fitokonan'ireo vondrony kandida eo ihany koa ny vaovao izay mahakasika ny fampelezan-kevitra ataon'ireo kandida ary ny vaovao izay mahakasika ny andriamatoa Andry Biahary sy koto lehilahy Maitsoambo izay mifanasavangy ao amin'ny tambazotra tsirasira Facebook moa amin'izao fotoana izao fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ty vidéo ntsika ity mba afahana mandravina ireo hevitra rehetra afahantsika manao vidéo manarakeo ary azadino ihany koa milike ny vidéo tsika azadino toraky izany ny abonné amin'ny chaîne tsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny misy tao Nouveaute gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary araky nefa natsipiko terem-piandohana moa isika androany dia andeha resadresaka ny vaovao izay mahakasika ny andriamatoa Andry Biahary sy koto lehilahy Maitsoambo izay mifanasavangy ao anaty tambazotra tsirasira Facebook amin'izao fotoana izao fa milohan'izay dia ndao aloha zany idirantsika ny akony fitokonana izay ataon'ireo vondrony kandidata amin'ny herinandro ity toy ny fahita isanandro moa zany iretsy kandida izay mitambatra dia manao hetsika foana isanandro ary manao fidinana andalambe izay antson'izy ireo hoe hetsika madio na hoe tolona fotsy ho izy ireo hatrany satria ny fitakina tsotra no ataon'izy ireo fa sanatria ka mandroba zavatr'olona na manao herisetra setriny zany anefa etsy andany ny mpitandro filaminana izay miezaka manaparitaka azy reto amin'ny lafiny rehetra mba hahatonga izany hetsika ataon'izy ireo zany tsy ho tomombana ny resaka n'izay hetsika ataon'ireo vondrony kandida izay ihany moa isika dia raha nahita fa tamin'ny 9 novambra no samboriny ireto mpitandro filaminana ny kandida Jean-Jacques ary nandritra zany fisamborana izany moa fantatra fa mizaka azo pirenena vahiny ny lehilahy ka niteraka resabe tato amin'ny Facebook androany anefa nanao filazana ity kandida ity fa hitory hony izy araky ny nambarany hitory aniretsy izay ny sambotra azy raha hitory moa zany izy araky ny nambarany dia izy zany notorina ireo zandary rehetra ny sambotra azy sa ny sefiny zandary asa angambany izay tantara zay raha ho possible ihany manoloana ny tolona fotsy zay hatrany moa dia nanapa-kevitra ndray ireo vondrony kandida fa tsy maintsy tohizana larobia 20 novambra izao ny tolona ary tsy tsahatra mihitsy retsy farany raha tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo manoloana hatrany ny toedra raha izay mafana dia mafana tokoa amin'izao dia manao antsoavo amin'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena ny eo anivony volim-pirenena mpanelanelana na ny groupe national de médiation mba hikondoha sy hitady vaholana iraisana manoloana ny toedra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena araky ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny andro androany 7 novambra izany fangatahan'izy ireo izany tsy azo iadinkevitra tsony ny krizy izay manantanina eto amin'ny tany sy ny firenena ka izany no antony anaovana izany fikondoha izany araky ny nambaran'izy ireo hatrany izay aloha mahakasika ny raha fitokonana izay ataon'ireo vondrony kandida fa ndondray raha ho resahantsika kely vetivety ny mahakasika ny akony propagandy izay ataon'ireo kandida roa lahy izay manao fitezam-paritra mafy dia mafy tokoa amin'izao fotoana izao rehefa avy niazony distrikny Belanina moa andriamatoa Andry tamin'ny 9 novambra lasa teo dia avetrany nakany amin'ny distrikny Mandritsara ndray ny lehilahy taorian'izay ary zavatra hita sy tsapa tamin'izany fandalovan'ny Mandritsara zany dia vorolana ny vahoaka ary tao anatin'ny ambiance tanteraka ny vahoaka ny Mandritsara ray manontolo itsindanan'izay nefa ny kandida siteny izay manao fampelezan-kevitra tany amin'ny faritry ny Besalampy Morafeny be ary Maintrano izay tena nahavoro olona maro dia maro tokoa moa zany kandida siteny zany ary tao anatin'ny ambiance tanteraka izany propagandany izany hita taratra araky izany fa na izy teny na Andry dia samby mahavoro olona maro dia maro mandritra ny propagande izay ataon'izy ireo ireto kandida roa lahy reto moa araky ny hitantsika dia tena kandida izay miara dia amin'ireo artista maro dia maro ary kalaza avokoa izay sy zay raha mahakasika ny fampelezan-kevitra izay nataon'ireo kandida anankiroa ireo fa ndondray raha hidirantsika amin'izay ny tena foto-kevitra tsika androany tsy inona izany fa mahakasika ny adiny Andry Biahary sy koto iarahantsika mahalala moa na ikoto na Andry Biahary dia samby malagasy izay mipetraka ny ampitandranomasina avokoa izy roa lahy reto ary isany mampiavaka izy roa lahy reto dia ny fananany vavabe ao anatin'ny tambazotra tsirasira Facebook amin'ny maha malagasy izy roa lahy izay moa dia ny zavatra tena matetika fanaony ao anatin'ny Facebook dia ny mitsikera ny fitondrana izay mijoro ary misy amin'izao fotoana izao indrindra fa ny president sy ireo izay miarady aminy fa ny nampiavaka izy roa lahy kely fotsiny dia izao rehefa samy nivahiny tamin'ny Real TV izy roa lahy ary samy nanao fasafasy amin'izay olona izay nanaovany fasafasy koto izay nanao fasafasy tamin'ny Paul Rabary fa i Andry Biahary kosa nanao fasafasy tamin'ny Seg fa andrisan'ny fasafasy izay nataon'izy ireo dia hita taratra fa nandresy lavitra aloha ikoto raha hoarina tamin'ny Andry Biahary satria rehefa nanao fasafasy tamin'ny Paul Rabary moa ikoto tamin'izany fotoana izany dia tena nahazo point ary tena niakatra mihitsy ny point koto ary nahazo bravo tamin'ny vahoaka malagasy fa i Andry Biahary kosa rehefa nanao fasafasy tamin'ny Seg maro efa antanina zay tsy voavaliny ary tsy nanana proof akory ka izany le
Andry BIAHARY rehefa nataony dinika tamin'ny fasafasa zay nanaovany tamin'ny saigy iny satria rehefa nangataka porofo moa saigy hoe amin'ny antony mahatonga ny Andry BIAHARY mitonona fa nisy ny fampitifitra tao anatin'ny helikoptera nefa tsy nanana zany porofo zany akory Andry BIAHARY fa ranomasony nasetriny ka izany indrindra nahatonga ny koto izay nitsikera any Andry BIAHARY ary nataony koto nahita mihitsy moa Andry BIAHARY tao anatin'ny Facebook ka tezitra mafy Andry BIAHARY araka izany ka nanao antso amin'ny koto izay hanaovany izy ireo fasafasa any Marseille raha tsy manana vola atao frais ozy izy anao koto dia omeko vola ataonao frais makaty Marseille fa ndao izy anao fasafasatsika raha tena lehilahy marina anao koto mbola tsy namaly izany fiantsina izany moa koto hatreto fa iandrasantsika ary ny valiny ka ny fantanina mipetraka ary araka ny hitantsika fa samy olona fo ary samy olona misy vavana ikoto na Andry BIAHARY raha toa ka raikitra raha ny fasafasy amin'izy roa lahy reto any Marseille mety ahoana sy ahoana ary mety fitrangana izay fasafasy izay iaransika maly ao anatin'ny commentaire moa izay fantanina izay mba afahantsika mandravina ireo hevitra nareo rehetra anaovantsika video manarakeo ajanoko atreo ny mahakasika ny raha rahany koto sy Andry BIAHARY ny mahakasika ny vaovao izay nalaza tato anatin'ny 2 andro tato tsy inona moa izany fa vaovao mahakasika ny Andro Soa Andriatongarivo izay vadiny ministra serasera teo aloha madame Lalatina rehefa natao moa divorce ny retsy farany dia hita taratratrany fa tsy zaka n'ity lehilahy ity izany divorce izany ka mety ho zay ny antony mahatonga azy ny rediredy tao anatin'ny Facebook ary nilaza moa ny lehilahy tamin'izany fa hoapokany hony ny zavatra rehetra sy dossier maloto rehetra mahakasika n'ity madama ity araky ny vavany hatrany ka ny fantanina mipetraka ary nahoana moa izany no misy idirany amin'ny raharaham-pirenena ny raha tokatran'izy roa ireto raha tena misy tokoa ary izany andrasany be sy ny maro ara izay zavatra hoapokany Andriamatoa Andro Soa Andriatongarivo izay raha tomboky lahy sy tomboky vaviny mahakasika ny vaovaontsika androany manasanao hatrany anao commentaire amin'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra ena anaovantsika video manarakeo ary manasanao ihany koa ilaiky ny vidéontsika manasanao antanandro ihany mba hiabone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay alefa ny amin'ny sisy Nouveaute gasy tomboky lahy sy tomboky vavy mangasitraka dia mirary soa Maro tanagna tsara moniny tany fa raiky zay zalama variagna matama navahiny mandalo anao na ko anao topitany fa gasikara meva sady manakarian fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matinjale Zagnahare mila vonjy tino sinay Zagnahare omimpitondra hindrisy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho zanakadako tsy mivakirano iae akupakupa hunitananao fa za mitanondriky atoy izao atsika mifandraisa tagnagna gasy tia fihavanagna na tsy monandrefagna avaratra antsignianagna ivon-tany ajoby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahantra mpanambola antsika jiaby anomba ny volony aty amin'ny vilina ampitan-dranomasy malagasya zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho zanakadako tsy mivakirano iae Samia gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mbanoso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono veny ty misy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zaho fiera fa zanakadako
vakirano iae zanakadako zanakadako zao zanakadako zanakadako zao fiera fa zanakadako zanakadako zao zanakadako tsy mivakirano iae Volcan Studio.